Mpanakanto bigemji vita soamantsara ny tranony reniny izay any antalahy raha teo mo ny toeram-piaviny bigemji sy ireo fianakaviny ka izay no antony nanaovany anyity trano tsara tarehy any antalahy ity ka noararotiny tamin'izany ny fanaovana famelan-keloka teo amin'ny ireo ray aman-dreniny satria tsy tsara ho izy ny mifandrafy dia ny mbola velona dia aleo mifamela heloka hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito sanandro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tena koa amin'ity androandroany ity arak'izay efa natsipiky zay dia ny mahakasika ny mpanakanto bigemji no tena imatematesantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto governorany Sofia atsika jiaby mitambatra sy manompo vahoaka no antoko ny fampandrosoana nihona tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna anaty distrika ny Antsoy vao lany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ny governorany faritra Sofia ny préfet ny talemparitra ny fitsinjaram-pahefana ary ny solomavim-bahoaka samy nandefa hafatra sy hanatra ary ny tsara ho fantatra ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna izay tonga namaly ny antso n'ireo tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana ao amin'ny faritra Sofia ary ny antso ny sy ny firaisan-kina sy ny fifanajana ary fitandremana eo am-panatanterahana ny mba hahatratrarana ny tanjona dia ny fandrosoany tanàna isaky ny komina vahoaka no nifidy sy nametraka anareo teo ka alaviro ny fanamparam-pahefana ary ataovy izay mahafaly ny vahoaka mba hampaharitra anareo amin'ny fahefana azonareo io vonona iara-iasa aminareo izahay rehetra manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra ato amin'ny faritra koa aza mihafahafa manontany na mifampiresaka raha misy azo ifampiresahana ahafahana mampandroso ny komina misy atsika tsirairay aoka tsy hosakana amin'ny fampandrosoana ny mpanolontsaina ny tanàna ary aoka tsy famingana ianareo fa hifankaty sy hifanampy ary hifanaja hoy ny hafatra nalefa ny général Lilson René de Roland izay governorany faritra Sofia izay nitsindrona ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsainy tanàna hahavita antsakany sy andavany ireo adidy nankinina tamin'izy ireo amin'ny mahasolo mavim-bahoaka anareo sy mpitondra teny anareo eo avy ato amin'ny distrika ny Antsoy dia tsy manavaka ary miantso fiarah-miasa amintsika ben'ny tanàna rehetra izay voafidim-bahoaka aoka izay ny adilahy politika izay tsy mampandroso atsika hatr'izay fa ndeha hirahina ho tombotsom-bahoaka ho tombotsoan'ny tanàna iaraha-manana dia ny distrika ny Antsoy hoy kosa député ny Antsoy Hyacinthe Befeny Todomanana raha nanambara fa misokatra ho an'ny ben'ny tanàna ny fiarah-miasa ho an'ny fampandrosoana ny tanàna nankasitraka ary nitondra fisaorana tamin'ny fihonana izay nafahana ny fampiresaka ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ary nanamafy fa vonona amin'ny fiarah-miasa ho fanatsarana ny tanàna sy ny fanasoavana ny vahoaka vonona tanteraka arak'izany ry zareo ao amin'ny distrika n'Antsoy sy ny faritra Sofia iny amin'izao fotoana izao hiroso amin'izay fampandrosoana ny faritra sy ny komina tsirairay izay mandrafitra ny dikany Sofia izay ainganeka mba ho tena fampandrosoana tokoa no tena ho atao ao anatin'izay fitondrasan'izy ireo zay ary aingane mba tena ho tombotsom-bahoaka ihany koa no imatematesan'ireo mpitondra rehetra izay voafidim-bahoaka any an-toeranany andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto bigemji fantatsika tsara mpanakanto bigemji amin'ny lazany amin'ny maha-mpanakanto azy fantatra sy miavaka ihany koa izany mpanakanto bigemji izany amin'ny fitiavany manampy ny hafa eny na olona tsy fantany azy dia vitany ny manampy azy fa tamin'ity indray mitoraka ity indray dia nanampy ny olona tena nikaiky ny fony izy izany hoe olona izay tena tiany mpanakanto bigemji tsy iza moa izany fa reniny niteraka azy izay vao nahavita trano tsara tarehy any antalahy ihany amin'izao fotoana izao izany ny antsona hoe tena valibabena satria tsarony bigemji tsara fa manana adidy lehibe izy amin'ireo ray aman-dreniny izay nahalehibe azy ka ny valin'izay dia izao fanolorana trano tsara tarehy any antalahy izao
tao anatiny izay fidirana an'izay trano sy ny fanolorany an'izay trano zay tamin'ny reniny dia noararotiny BMG no hampifankahita ny reniny amin'ny dadany izay efa ela nisarahana moa ny reniny sy dadany reto ary nanao ny ezaka rehetra moa ny mpanakanto BMG mba ahatonga izy roa mpivady taloha ireto mba hifamela satria aleo mifamela diany mbola velona ho iatrany ny mpanakanto BMG ary izay raha teo no tena fahendrena sy mety satria ny taolana efa nitohy efa lehibe ihany koa ny zanak'izy ireo tsy iza moa izay fa mpanakanto BMG ka tsara raha mifamela izy roa mivady ireo ary nananjanaka tena lasa lehilahy-panambola no sady lasa reharehan'ny Madagasikara eo amin'ny zavakanto moa izany mpanakanto BMG izany amin'izao fotoana izao satria isan'ny mpanakanto tena kalaza raha izany mpanakanto BMG izany ary efa hela no niainany izany mpanakanto BMG izany tao anatin'izay amin'ny maha-mpanakanto kalaza azy zay fa tsy voasambany tamin'izao. Porofo mitohaka amin'ny tendany izany fa tena tsara tokoa ny mifankatia ary ny fitiavana no lehibe indrindra ary tsy misy tsara mihoatra ny ray aman-dreny ary tao ankafaliana tanteraka i mpanakanto BMG raha vantany vao nahita ny dadany sy ny mamany izay tena miramirandava fa niara-ny fankahita izy ireo ary mba niara-ny tafatafa sy ny resaka tao anatin'ny ilay trano vaovao izay natolotry ny mpanakanto BMG tamin'ny reniny zay. Tena tsara ny manana ray aman-dreny izay mbola velonaina soamantsara ary manaova ny ezaka sy ny tsara hatrany ho an'izy ireny raha mbola velonaina ireo ray aman-dreninao ireo fa rehefa tsy eo izy ireo dia tsapanao tsara ny fahabangan'izy ireo ka izay no antony mahatonga ilay fitenenana manao hoe hajao tsara ny ray aman-dreninao mba ho ela velona ianao. Ezaka tsara alaintahaka ity ezaka nataon'ny BMG ity izay nanampy be anireo ray aman-dreny niteraka azy amin'izao fanolorana trano izao ka maromaroa ny tahaka ny mpanakanto BMG amin'izay fahalemempo sy fahendrena izay ananan'izay ary ainganeka hitombo laza sy vola mankarena hatrany i mpanakanto BMG amin'izay ezaka rehetra izay nataony izay tsy amin'ireo ray aman-dreniny ihany fa amin'ny mpiarabelona rehetra izay efa nisitraka ny fanampiana avy tamin'izany mpanakanto BMG izany. Tsy mipetrapetraka ho azy arak'izany ilay anarana hoe lehilahy mpanambola fa tena vitany BMG no mampiseho an'izany fananambolana izany amin'ireo fanampiana izay rehetra sahirana sy ireo izay mila fanampiana izay matetika manao antsoavy etsero iraketa-matsiratsiratsira Facebook dia tsy mikely soroka ny mpanakanto BMG manampy sy manome izay voatsirambiny tanana anireny rehetra trapasahiranana ireny ka dia misaotra any mpanakanto BMG amin'izay ezaka rehetra nataon'izay ary aingane Andriamanitra manankarem-pahasoavana no hamaly zato avoina izay soa nataon'ny mpanakanto BMG tamin'ireo mpiarabelona rehetra izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.